ny fanadihadiana dia tsy asan'ny gouvernement fa rehefa mandeha fanadihadiana angambany ny rafitra manao fanadihadiana tena tsara anaovanareo ny fanontaniana satria zay tsy mahalala hoe inona ny zavatra nitranga sy hoe inona no antony andehanan'le fanadihadiana dia fanadihadiana moa mandeha dia angambany ataoko hoe tena tsara indrindra miandro ny vokatry ny fanadihadiantsika fa raha nytany momba zay nareo dia zareo le manao fanadihadiana ny tena tsara mitranga ny fanontaniana raha le hoe fitakiana hoe ravahana ny assemblée sy ny sisa ny zavatra atao anaty lalàna daholo azonareo tsika zany zao anaty lalam-panorenana noho iny décision numéro 10 nataon'ny HCC iny dia mandeha ny raharaham-pirenena zao manao fanavaozana tsika zany mila mijanona anaty lalàna fa kosa mila mifanatona sy mifampiresaka araky ny teneniko tamin'andray andreo zenizay dareo tamin'ny zoma iny amin'ny faran'ity volana avril ty na voalohan'ny volana me zany fa mbola mifandamina zahay amin'ny agenda dia ho raisiko ao mahazo arivo ny solotena ny zenizay rehetra be dia be mantsy ny karazana zenizay dany misy vato misy zao dia samy mame solotena ireo dia zay zao fa miresaka ho inona daholo ny zavatra ho resahana ao dia amin'ny fotoana io zany tena mifandray dia mifampiresaka mifanakalo hevitra dia rehefa mifampiresaka misy ny kolotsaintsika malagasy manao hoe tsy misy tsy vitan'ny teny irana ny tanora zany tsy voailika izany amin'ny fanatanterana ity drafitra androany ity ny tanora dia hoenonina foana fa ny tanora kosa dia tena manatanteraka sy manara-maso n'ity drafitra ity dia zay le niteneniko teo misy programme ho an'ny tanora tsy misy sehatra fa ny tanora mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra sy manara-maso hoe naomby sa tsy naomby ny gouvernement ny zavatra misy zao zany dia araky niteneniko ny primature dia isy sehatra tena lalàna le sehatra zavatra ara-dalàna hametrahana ny tanora mba hiara-nidinika aminay mba tsy nohevitray irery no anatanterana ny fanavaozana avy any ambony zany io ny ministère tsirairay avy efa nitenenina hametraka programme manokana ho an'ny tanora dia ny tanorantsika zany zao anatin'ny zenizay tsy tanora misitraka fotsiny an'le asa atao tsy cible fotsiny izy na bénéficiaire tanora mandray anjara zany izy amin'ny famolavolana amin'ny politika zay mahatonga anay hoe iny izy le drafitra lehibe iny dia mety amin'ny conseil manaraka io zay manangana n'ilay rafitra dia misy tanora hiasa ao amin'ny primature ao mahazo arivo dia mipetraka ao zareo dia miaraka aminay isan'andro ao dia ireo tanora ireo amin'ny fanatanterana kosa any amin'ny ministère any zany misy tanora ho raisina any sahanay farany mahaly atoandro teo amin'ny tamaray teo izy no teny hoe misy manaraka ozy izy fa inona no ataoko dia avy eo izy tsy hentsony tsy henonay tsony izy ny andro zay tamin'ny 10 hoe ho tonga ny atrano izy tsy tonga ny andro zay hatramin'ny 7 amin'ny 8 amin'ny 9 alina zay mbola miandry anazy tsy nety tonga foana ihany izy rehefa avy eo amin'izay ny antso mivadiny zay dia nandray mesure moa zay ny araka tamin'ny entité zenizay da hoe andao ataontsika avis de recherche izy ao anaty Facebook dia rehefa nanao an'io avis de recherche io zay 10 minutes après ny antso anay miora hoe alaiva etoy bypass dia avy eo nandray mesure ihany koa miora hoe atsahatra ozy izy ny avis de recherche anaty Facebook zay niteneniny anay dia avy eo zany zay vers 23 heures andeha anantona akany miora hoe akanazy any bypass dia nisy any namana nomena membre miaraka aminay ao anatin'ny alliance vato no niaraka tamin'ny tenako hoe andeha akany miora zahay miaraka mivadiny miora dia lavitra loatra ianao izy fa mijanona aloha fa manjary lasa mody rery fa aleo zay sy nomena dia efa misy moa zany vady miora ny teny taminao hoe efa misy namako ato hiaraka aminay ka le namana hiaraka aminazy ireo mbola mifanao fotoana quelque part dia zany hoe nandeha rery zany vady miora nandeha rery nomena dia avy eo koa amin'izao zay ny vaovao heniko farany tsy hentsony izy ireo mandraky ity ny amin'izao tsika ho rahiterenantsika zao hoe aiza ry zareo fa antsona ny telefoniny maty daholo tsisy mandray herzoa ao anatin'ny tsita tsy mbola hita izy amin'izao hoe aiza ny misy anazy omaly ihany koa zay no mifampiresaka farany satria misy ny anao organisation na plaidoyer zay plaidoyer de jeune
ho resahana amin'Andriamatoa PRRM. Dia nefa izy izay no nionanay omaly hoe hanaovanay an'izay zavatra izay. Dia nefa ireo namanareo tsy hita nanjavona tampoka. Omaly hatramin'ny maraina dia tsy fantatra mihitsy hoe aiza no misy anazy. Izay androany mampiantso anareo mpanao gazety io no mahazo vaovao hoe mihidy ao amin'ny BC ny namanay anankitelo. Inomena sy Herzo pour atteinte à la sûreté de l'État.